latsa baraka ny fitondrana peo volan'olona entina anaratsiana zany izy fa zay mantsy le mampalelatsika eto Madagasikara izy zany tsy voakasiky mihitsy. Niteraka resabe tato anatin'ny tambazotra tserasera sosialy tato ato indray fa afa-baraka ny androm-panjakana malagasy satria tsy voalohany antenimiran-doolona eto Madagasikara ny volan'ny orinasa autodiffusion izay orinasany Mamy Ravatomanga. Tsy vola kely fa mitentina 1,482,800,000 ariary zany vola mbola tsy voalohatra amin'izao zany, vola vidina fiara zany. Ary efa tany amin'ny volana Novambra tamin'ny taona 2022 tany no nanaovana fifanarahana mahakasika an'ireo fiara ireo. Ka manoloana an'izany tsy fandoavana ny volabe an'olona izany dia nandefa n'ity taratasy hitantsika amin'ity sary ity ny orinasa autodiffusion. Taratasy izay nalefa tany amin'ny filohan'ny antenimiran-doolona Richard Ravalomanana sy ny questeurany. Niparitaka be tao amin'ny tambazotra tserasera sosialy ity taratasy ity manambaran'izany tsy fandoavan'ny fitondrana ny volan'ny orinasa autodiffusion zany ka noho izany dia nanapa-kevitra ny orinasa fa hotsoahina izy ireo amin'ireo loholona ny fiara miisa 12. Naneho ny heviny mahakasika an'ity raharaha ity moa ny lehiben'ny mpanohitra eo anivon'ny antenimiera-pirenena sy teny Randriana Soloniaiko tao amin'ny vaovao tao amin'ny Cool TV. Tsy niambahamba mihitsy izy nilaza fa afa-baraka tanteraka ny fitondrana. Tsy misy resaka akamakama ny fanaovana business fa tokony aloha ny volan'olona ary nampitandrina ihany koa ty filohan'ny mpanohitra ity ny mba tsy ampidirana ny antenimiera-pirenena amina karazana olana mitovy amin'izany. latsa baraka ny fitondrana, latsa baraka tanteraka ny fitondrana, tsy mahavoaloha tsosan'olona hamotika n'inona hamotika n'orinasan'olona vola be ohatran'io tsy peny fitondrana. Io tsy misy akamakama zany io. Business e business. Akama hafa. Peo volan'olona. Areto ao aza bidirina problema tahaka an'izay koa izahay ao amin'ny antenimiera-pirenena. Nivoaka tamin'ny fahanginana avy hatrany moa ny filohan'ny antenimiran-doolona Richard Ravalomanana tao aorian'ny fipoahan'ity resaka ity, indrindrandrindra fa tao amin'ny tambazotra tserasera sosialy Facebook. Nanadio ny tenany avy hatrany moa ty filohan'ny antenimiran-doolona ity. Tsy nampoziny ny fivoahan'ity taratasy avy amin'ny autodiffusion ity ka gaga ny tenany raha nahitan'io fa indrindrandrindra ihany koa fa hoe nivoaka toy izao mihitsy le izy araka ny nambarany. Nitondra fanazavana araka izany ny jeneraly Richard Ravalomanana fa ny loholona tsirairay no nanao fifanarahana tamin'ny orinasa autodiffusion izay orinasany Mamy Ravatomanga fa tsy ny antenimiran-doolona akory. Le taratasy eo zany tena izy hoe zako sy anaty questeur sy taratasy mivoaka iny dia mahagaga moa hoe mivoaka le izy zany zay moa izy hoe la nature verte zao rahavakalo dia nanao faran'izay malaky dia izy zany ny sénateur rehetra nahazo daholo zany ny sénateur rehetra ary traminy ny sénateur fa tsy sénateur antsona zao dia nahazo daholo dia tany zany misy namoaka izy zany tsy anina sénat izy fa resaka hoe individu manao le contrat zay zany izy lany ny sénateur tamin'ny 2022 dia tonga zany ny concessionnaire nanao publicité izy hoe zahay dia manana possibilité atao zao zao tombony azonareo dia ny sénateur tsirairay zany no nanao contrat. Sénateur tsirairay no nanao contrat fa tsy ny sénat. Raha tena zany tokoa no marina hoe loholona tsirairay no nanao ny fifanarahana tany dia mampametra-panontaniana ihany fa maninona ary no misoratra amin'ny anaran'ny filohan'ny antenimiran-doolona sy ny questeur ny taratasy avy amin'ny orinasa autodiffusion. Nentin'ity filohan'ny antenimiran-doolona ity ihany koa ny fanazavana mahakasika an'izany. Aminy dia nentina anaratsiana sy anasoketana azy fotsiny namoahana an'ity taratasy ity satria loholona teo aloha ihany no namoaka azy.
Tao amin'ny tambazotra tserasera sosialy moa no hitan'ny jeneraly Richard Ravalomanana ty taratasy nalefan'ny orinasa autodiffusion ty, ka rehefa nanao ny fanadihadiana ry zareo tao amin'ny Sena tao dia hita fa samy nahazo taratasy daholo ny olona rehetra, na ireo olona teo aloha zany na ny olona amperinasa. Arak'izany dia tsy misy idiran'ity filohan'ny Sena jeneraly Richard Ravalomanana ty sy ny antenimieran-doha olona ny taratasy izay nalefan'ny orinasa autodiffusion zany, satria fifanarahana efa tany amin'ny taona 2024 tany no nataon'ireo olona ireo tamin'ny orinasa araka ny nambarany. Ny manahirana amin'ilay izy fotsiny zany dia le soratra zany dia za koa saka questeur no destinataire. Dia za io vao avany nanao fitsidihana nanao ditany ivelany gaga be koa za mbola tsy tonga amikoa le taratasy fa amin'ny Facebook no hitako azy voalohany. Amin'ny miaramila moa zany eo anatin'ny asa dia nanao réflex zany nanao fanadihadiana faran'izay jerena ay le izy zany samy nahazo daholo na ny sénateur teo aloha na ny sénateur amperinasa. Zay zany ny zavatra nisy tamin'ilay izy dia sénateur teo aloha zany namoaka an'ilay zavatra entina hanaratsiana zany izy fa zay mantsy le mampalelatsika eto Madagasikara mba niaraka tsara ihany tato taloha dia aveo rehefa mialina dia manao zay hanasoketana ny olona eo. Za moa no tena voasoketa amin'ilay izy nefa rehefa jerena hoe zany tsy voakasika mihitsy tamin'ny taona 2024 teny misy ny fifanarahana natao iny ny Sena tsy voakasika iny koa misy efa dinika natao atao an'irelana zay mikasika an'izy zany tamin'ny zato zany anelana rehefa misy dinika an'irelana natao izy iny dia zay le izy. Tsy tokony hisy olana ty raharaha ty hoy ny filohan'ny Sena Richard Ravalomanana, fa mbola hijery vahaolana makasika an'ity resaka ty ihany ny tenany. Fa kivy kosa nefa ny ity filohan'ny antenimieran-doha ity, satria misy ny olona dia mitadirika foana entina hanaratsiana azy na ihany koa entina hanaratsiana ny androm-panjakana izay manana ny hajany sy ny voninahiny manokana mihitsy ho hatrany ny voalazany. Zavatra tonga zao moa zany vao avy namikahiraka tany ivelany dia mbola hijery ahoana ny andaminana amin'ilay izy fa tokony tsy misy olona izy fa le olona manararoatra zany raha mahita heritra kely dia manararoatra hanaratsiana na aza manokana hanaratsiana zay olona ao anatin'ny androm-panjakana. Nefa ny androm-panjakana antenimieran-doha za miteny anareo fa manana ny haja mamoninahany mihitsy raha ny fitsidihana natao tany ivelany natoko zany tena manana ny haja mamoninahany mihitsy ny antenimieran-doha malagasy ananan'olona hoe fahadokisana omen'olona haja sy voninahitra dia itsika samy malagasy reny mifanebaka mifanaratsy mory avamanana zay le mampalahelo. No amafisin'ny toavina arabe izay mpisolelaka amin'ny fitondrana faratapony mihitsy moa iny valikafatry ny filohan'ny antenimieran-doha olona Richard Ravalomanana iny tao amin'ny tambazotra tserasera sosialy Facebook. Ty hitantsika amin'ny video ty moa zany naveriny soratana tao anatin'ny teboka maromaro mihitsy ny zavatra voalazan'ny filohan'ny antenimieran-doha olona Richard Ravalomanana entina iarovana ny androm-panjakana. Fa zay indray no mamarana an'ity video ty. Misaotra antsika rehetra nanaraka hatramin'ny farany dia aza adino misabone sy manao j'aime an'ity video ty dia amin'ny manaraka indray.